matetika raha rehefa miady ny olona anankiroa de raisitsika ho zavatra ratsy foana izay zavatra izay mety hafahafa aminao afahino tsara matetika rehefa miady ny mpivady na ny mpifankatia rehefa miteny hoe miady eto tsy mifanao totondra miaraba manokana ny Sandro Jeff any Canada ta intompo ianao rahalahy minao fa mangatsika be zao any aminareo any ny ady dia endrika fitiavana izy io endrika fitiavana izy io tsy ny miady ny ratsy fa le fomba entitsika senao miady no mampatonga an'le izy ratsy omeko ohatra ianao misy olona ao anatina fiarahana rehefa tonga dia ataoko cas extrême le izy dia misidentifie fotsiny tsika ao anatin'izay zavatra zay misy olona rehefa tezitra izy dia potehany ny entana rehefa tezitra izy dia tifiriny totondo ny rindrina potehany ny entana zay ny endrika anehoany fa tsy d'accord amin'le zava-misy izy misy olona rehefa miady dia le vadiny mihitsy no vonony le vadiny mihitsy no vonony entiny anehoana hoe tsy d'accord amin'le situation izy tsy d'accord amin'ny hevitry le vadiny na vehivavy na lehilahy tsy vehivavy ihany no vonony ny vadiny fa za misy fotoana efa nandray olona andihana lehilahy maromaro tena nangataka vavaka nangataka torohevitra tamin'izay satria ilay vadiny mihitsy no mamono azy zany hoe misy vehivavy koa zany mamono vady tiako masoratanareo anaty commentaire misy vehivavy koa zany mamono vady misy vehivavy de rahalahy moa tamin'izay tonga ndeny hoe tena sahiran-tsaina ozy izy zokra ihany satria ny olana ozy izy vo tsy mety amin'ny heviny ozy izy le izy de efa mamelaka tamaina izy le vehivavy no mamelaka tamaina lehilahy fa tsy le lehilahy no nametaka anazy tsy midika akory zany hoe lehilahy rery no manana an'izay zafatry zay de eto zany de tiako atakatra sahady ianao fa ny ady na ny fifamalina ao anatin'ny fiarahana dia fitaovana anankiray hafahan'ny fiarahana mievolue na mandroso makany amin'ny tsara na makany amin'ny ratsy ny ady zany soraty zay raha ohatra ka mba mandray noty ianao ny misy anao ny fifamalinana ny ady dia fitaovana anankiray hafahan'ilay relation mandroso hafahan'ilay relation mievolue fa ny fomba entitsika mifamaly na miady amin'ilay olona miaraka amintsika no mampatonga an'le izy mety ievolue makany amina zavatra pozitifa na mievolue makany amina zavatra negatif azonareo ve aloha le zavatra resahako mazava aminareo ve aloha zay zavatra zay raha ohatra ka nazava taminao zay zavatra zay de tiako tonga ao anatin'ny sainao ity fanontaniana ity hoe mialatsiny ahoana moa no maposible an'izany hoe olona anankiray couple anankiray azafady lasy vavy ny fankaty ny fampisipa tany ambadika tany enoy tsara ny fampisipa sy ny fankaty tany ambadika tany poretin'le fitiavana izy roa ny kortaniny daholo ny ray tanàna kortanina ny ray aman-dreny hoe avia tianareo kortaniny mera hoe avia tianareo ampivadio zay fa mifankaty zay zany hoe natsoina daholo zao tontolo zao haeno an'izy roa ny fanaiko hoe mpifankaty kanefany rehefa nandeha ny fotoana lasa mpifahavalo izy roa inona ny zavatra mitranga eny atenatena n'izany zavatra rehetrarehetra zany hampatonga an'ilay olona anankiroa mifankatia mifamatotra no tenena eran'ny vazatany mihitsy hoe tiako io vadiko io na mora na misarotra na amin'ny aretina na amin'ny fisina na tsy fisina natsoina zao tontolo zao hoe hifankatianareo roa nefany fotoana maromaro na vitsivitsy tao arinana iny lasa mpifahavalo ianareo inona ny zavatra mitranga eo anelanelan'izay comment ça se fait hoe deux êtres miaraka amina
intention positive feno fitiavana tany anatiny tany lasa mifankala sy mifahavalo rehefa aveo. Inona ny antony mampatonga an'izany zavatra zany? De eo amin'izay ny mila takatra ao. Ny fifamaliana tompoko, tsy ny fifamaliana no problème. Ny ady tompoko, tsy ny ady ny problème. Azavaiko aminao le izy a, hitanao rehefa misy olona voan'ny aretinaty. Rehefa misy olona voan'ny aretinaty a, de matetika mivoaka ety ivelany le izy a, ohatrany hoe mony na zavatra mangididy na zavatra malailay. Tsy manana problème na hoditra ny olona voan'ny aretinaty, fa any anatiny ihany le problème, fa manifestation ety ivelany fotsiny le mangididy sy le misy bouton sy ny sisa. Zany hoe ny ady zany na ny fifamaliana eo amin'ny mpifankatia dia manifestation extérieure an'le problème kely be da be nitambatambatra, niezana, ny ignorena, niezana, ny acceptena mangina tany anatinao tany. Mazava aminao ve loatra io? Mazava aminao ve lo zavatra resahako? Zany hoe ny ady zany dia efa manifestation, fa ny source an'le izy dia fitambarana kipitsipitsina zavatra kely be da be teny andalana teny ny créer an'ilay problème. Zany hoe tsy solution zany le hoe mangina rehefa mifamaly. Enoy tsara, satsy miteny hoe rehefa mampiakapeo anankiray de mampiakapeo ianao a. Satria maninona? Rehefa lay fifamaliana no andosiranao dia vonjy tavanandro fotsiny ny anaran'izay zavatra zay. Vonjy tavanandro fotsiny ny anaran'izay zavatra zay, fa tsy maintsy mbola ho avy ny andro ho an'iny même sujet anankiray iny, tsy maintsy iverina indray iny resaka iny atsoatsy. Ary zay indrindra ny mampatonga ny akabetsahan'ny olona rehefa mifamaly de le zavatra efa ny famaliana tamin'ny 2004 iny, zay efa nifonana tamin'iny ihany no mbola hifonana indray amin'ny 2005, mbola hifonana indray amin'ny 2008, satria maninona? Tsy ny évacuena le problème, tsy ny traitena le problème, fa ny acceptena ilay problème. De lasa tsy nisy effort zany niala tamin'le problème, fa ny ekena fotsiny le izy hoe efa ohatran'izay zany le izy de ok ary. Ao tsara ve tsika aloha? Zany hoe misy karazana zavatra zany ho azavaitsika de ho resantsika zay fa mbola mamelabelatra ny ina moa tamin'ny malagasy taloha moa fampidira introduction zany tsika zao io. Zany hoe survolentsika le zavatra ho resantsika senao. Eto zany ny sainao de tiako mahatakatra sahady, fa tsy misy olombelona miady ho azy zany. Tsy misy olombelona miady amin'ny vadiny zany hoe voaozona iady amin'ny vadiny zany. Fa misy problème tsy traité no mampatonga ady sy korotana ao anatin'ny fiarahana. Ao anatin'io problème tsy traité io de misy teboka anankiroa mila tazominao any anatin'ny sainao any. Ny teboka voalohany de ny problème interne, zany hoe ao anatin'ilay couple, de ny teboka faharoa dia problème externe, zany hoe problème individuel ny tsirairay avy any amin'ny vie sociale manokana any. Satria na manambady ary ianao, na miaraka amin'olona ary ianao akoatran'iny olona miaraka aminao iny de misy foana reo antsointsika hoe personnage au second degré mifanerasera aminao eny ivelan'ny tranonao, manana namana ianao, manana mpiara-miasa ianao. Zany hoe misy karazana circonstance maro zany akoatran'io vadinao io mi-influencer ny humeur anao, mampatonga anao mety ho lasa sur les nerfs ianao, lasa mora mifamaly, mora kizitina, mora mila vanina. Problème interne sy problème externe. Iresaka aritsika senao an'le teboka voalohany. Problème interne. Soraty ao anaty commentaire raha ohatra ka manaraka tsara ianao hoe problème interne mila traitena. Ina reo karazana olana ao anatin'ny fiarahana, ao anatin'ny tokantrano zay mampatonga fifamaliana lava.
mazava ho azy afaka manoratra amin'ny commentaire ianao raha ohatra ka misy zavatra tianao resahana manokana. Voalohany eno tsara ty zavatra teneniko anao voalohany ty. Miamaty ny fitiavana rehefa mandalo an'ireto fazy maromaro reto. Ny fazy voalohany dia miova ny priorité anao. Zany hoe lasa tsy miaina ho an'ilay relation ntsony ianao fa lasa miaina ho an'ny vision anao manokana. Eno tsara zavatra teneniko. Amin'ny fotoana ianao miaina amin'ny vision anao manokana dia lasa toxique ilay relation satria maninona lasa tsy miaina ho anazy ihany koa le partenaire anao fa lasa miaina ho anao. Eo no mavoan'ilay fisainana hoe ny lehilahy ihany no miasa fa ny vehivavy tsy miasa. Satria ny akamaroan'ny vehivavy indrindrandrindra eto a Madagasikara ty Afrika dia velomin'ny lehilahy foana izy. Zany hoe tsy manana vision commun zany ilay couple fa ny vision an'le lehilahy no travaillena ao anatin'le couple. Zany hoe lasa miaina ho an'le lehilahy zany ilay vehivavy fa tsy miaina ho an'le relation an'ilay lehilahy sy vehivavy. Meko exemple ianao atakaranao anazy. Ohatra hoe affecté ohatra le lehilahy dia tsy maintsy le vehivavy foana no midémissionne satria affecté sur tel endroit le lehilahy. Zany hoe miaina ho an'le lehilahy zany le vehivavy. Azonao ve le zavatra tiako resahana? Ao anatin'izay zavatra zay amin'izay dia miditra ny antsoina hoe compromis. Io compromis io dia resahantsika foana hoe tokony manao compromis rehefa ao anatina relation. Fa qui dit compromis dit sacrifice. Sorate anaty commentaire zay zavatra zay. Qui dit compromis dit sacrifice. Zany hoe amin'ny fotoana zany ianao manao compromis amin'le olona miaraka aminao dia manao sacrifice ianao amin'izay fotoana izay. Zany hoe misy partie anao, misy partie amin'ny volonté anao en tant que olombelona zany sacrifienao. Ohatra ataoko ohatra simple be izy te hihinana pizza le olona fa ianao te hihinana lasopy fa satria tianao le olona dia nataonao non le lasopy dia nataonao oui le pizza. Zany hoe ny sacrifienao zany ny envie anao te hihinana lasopy noho ny bien-être an'le olona te hihinana pizza. Maharatsy any compromis rehefa tsy sensible le olona miaraka aminao dia tsy mireconnaître an'iny sacrifice-nao iny mihitsy izy. Zany hoe aminazy rehefa nihinana ianao dia nihinana na pizza na lasopy fa aminao niezaka ianao hoe na dia te hihinana lasopy raha dia naleko nihinana pizza satria izay no mahafinaritra an'le olona. Zany hoe ny anankiray zany ianao voky no ilainy fa le anankiray le bien-être no ilainy. Zany hoe rehefa manome ianao zay ny lalàna dia tsy maintsy miandry ianao handray. Tsy maintsy miandry ianao handray. Nanao sacrifice ny filanao zany ianao ho an'ny bien-être an'le olona. En retour zany na dia tsy ho teneninao amin'ny vavanao tsy misy olombelona mavita manao fitiavana inconditionnel zany. Amin'ny fotoana ianao manome dia tsy maintsy miandry retour ianao. Zany hoe mila an'le olona zany sensible. Aveo resaka lasopy sy pizza ny resahako anao teo. Fa ndeha ampiakarintsika senao ambonimbony kely amin'izay ny échelle an'le izy. Eritrereto amin'izay zany hoe nieza mangataka aminareo any atokantrano aza mbola atsona aloha za fa manjary tapaka ny live-tsika raha vao atsona resa. Ny tiako tenenina ampiakarintsika kely amin'izay le échelle ary. Ampiakarintsika amin'izay le échelle. Ohatra zany samby niasa zany ianareo mivady tao Antananarivo. Samby niasa ianareo mivady tao Antananarivo. Ohatra hoe ny anankiray zany dokotera dia ny anankiray secrétaire tamina bureau. Samby manana ny revenu ianareo ianareo. Fa ndeha ataontsika hoe affecté any Diego amin'izay zany le lehilahy. Dia manao sacrifice amin'izay zany le vehivavy. Manao sacrifice amin'izay zany le vehivavy miala amin'ny asany handeha anaraka an'le lehilahy any Diego. Tojo karazana lehilahy nefa izy lehilahy insensible amin'ny sacrifice izay ataony. Ilay lehilahy dia hoentin'ilay kolontsaina malagasy
hoe ny vavy di manaraka lahy zany hoe ny perception an'le lehilahy zany a dia logika be raha ohatra ka tokony anaraka anazy le vehivavy. En contrepartie nefany a ny ressenti an'le vehivavy a ny carrièrany mihitsy nataony sacrifice ho an'ny carrière an'le lehilahy. Ny anankiray zany miaraka amina poahana sacrifice, ny anankiray miaraka amina poahana révélation culturelle hoe satria efa zay mihitsy ny fomba, tsy haimo hoe iza namorona an'izay, satria efa zay a de zay. De miaraka amin'izay fisainany zay zany ty lehilahy ty a tsy reconnaître ny sacrifice nataon'le vehivavy mihitsy. De à chaque fois am'izay eo am'izay ara le problème, à chaque fois am'izay a tsy mahazo retour le sacrifice nataon'le vehivavy. Zany hoe nanao sacrifice zany le vehivavy niala tamin'ny asany, tsy nahazo retour avy tany amin'le lehilahy, mazava ho azy frustré am'izay zany le vehivavy. Hiteraka fahatezerana am'izay zany any anatin'ilay vehivavy. Zany hoe à chaque fois zany misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lohany raha le vehivavy ataony raha lehilahy, de any anatin'ny raha vehivavy hoe manao tsintsinina sacrifice nataoko ianao. Satria maninona? Sa ve niala tamin'ny asako de nampijalianao aty, sa ve niala amin'ny asako de lozanao mivoaka fa tsy mba miaraka amiko eto. Zany hoe ny zavatra anankiray tokony azo leferina lasa tsy voalefitra intsony, vokatry le frustration. Satria maninona? Tsy ny reconnaître ny sacrifice nataon'le vehivavy ilay lehilahy. Azonao ve le zavatra tiako resahana? Ny ady zany de fa résultat n'le frustration any anatinao. De be da be ny cas de figure azontsika raisina hampatonga n'izany zavatra zany ao anatina fiarahana. Misy kategoriana olona zao, kategoriana vehivavy zao a, aminazy a, vehivavy aloha de ve resaka lehilahy fa aza mataotsy nareo tsy hoe mititro vehivavy akory eto. Misy karazana olona tsy lenao mividividy zavatra ao anazy no ilainy, fa enao eo akaikiny eo foana. Misy karazana olona kosa nefany a, mila rivotra n'izy, mila ny liberté any manokana izy. Zany hoe mahazo takolaka mihitsy tainy tombotsika pasteur. Zany hoe raha ianao zany le olona le présence an'le lehilahy no ilainao, ninona zavatra omen'le lehilahy anao a, de tsy atsiary tena ankasitrahana mihitsy le lehilahy. Satria maninona? Tsy ilainao loatra le zavatra nomeny anao. Raha le olona zany hoe mba ahafahantsika mandroso satria sao de mitourner en rond sika efa 23 minutes zay. Mba ahafahantsika senao zany mahatakatra hoe inona, sady mandray lesina am'izay zany tsika eto hoe inona no tena source ny problème, dia évaluer tsara aloha ny sacrifice nataon'le partenaire atsika ho atsika. Ohatra atsika senao a, ny fitiavan'i Jesosy atsika dia symbolisen'ny hazo fijaliana. Zany hoe nafoy ny ainy zany i Jesosy ho atsika senao a, handraisatsika senao mba ahafahantsika senao miaina n'izany fitiavan'Andriamanitra zany. De i Jesosy zany malahelo izy raha amin'ny fotoana ianao a manao tsintsinina n'ilay sacrifice nataony. Zany hoe na le haiko nafoko raha ozy izy mbola nataony tsintsinina. De ohatran'izay mihitsy ny position anao a amin'ny fotoana ianao manao sacrifice, nefany a tsy mandray, tsy mba sensible amin'ny sacrifice ataonao mihitsy ny partenaire anao. Tsy mba sensible amin'ny sacrifice ataonao mihitsy ny partenaire anao. Problème interne zay zavatra anankiray izay. Problème interne ihany koa ny tsy fahaizantsika senao a mivaloriser ny activité individuelle ny couple. Ohatra, vehivavy zao ianao a, ohatra miasa. Ohatra ovaiko izy am'izay takatra antsika rehetra. Le lehilahy zany miasa, de ataoko hoe tsy miasa birao le lehilahy fa miasa any amin'ny chantier. Reraka izy zany mody avy miasa. Tonga ao an-trano izy a, mbola exigen'le vehivavy izy hoe
hoe sasao ty ataovy ty andrahoy ty de raha nisy anankiray latsaka ohatra tamin'ilay zavatra niexigen'le vehivavy anazy de tonga de nomen'le vehivavy vava izy hoe tsy manao ininina tsy mba manao effort mihitsy atao anatin'ity tokantrano ty zany zavatra zany anisany mitondra korotana ao anatina relation ary à chaque fois ianao miteny an'izany tadidio fa miremplira tsikelikely an'ilay goto mitarika anao makany amin'ny rupture ianao amin'izay fotoan'izay manao pa makany amina rupture ianao à chaque fois ianao tsy mivaloriser ny effort ataon'ilay anankiray azonao ve zany zavatra zany isika mankony isika mieritreritra fa hoe tsisy volany mampatonga korotana tsisy ino izy ty ny elanela-tany mampatonga korotana zay zavatra zay no eritreretintsika fa zay zavatra zay dia misy fomba ahafahana mitraité an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa matole izy miafara mikorotana miafara miady miafara midisadisa dia tsy voatraité zany lay izy tsy voatraité zany lay problème ny surface fotsiny zany no naraviravina teo fa le source n'lay problème tsy voatraité eto ianao zany de tiako ahatakatra fa ianareo mivady averiko foana ity zavatra teneniko ty eto ianao de tiako ahatakatra fa ianareo mivady de coéquipier ekipa anankiray milalao eny ambony terrain ianareo rehefa mamono baolina ny anankiray de miara-mandresy ny ekipa fa tsy hoe tsy maintsy ianao no mamono baolina tsy maintsy ianao no mamono baolina ao anatin'ny ekipa misy ny antsoina hoe goal azafady ao anatin'ny ekipa misy ny antsoina hoe goal de misy ny antsoina hoe défense tsy possible mihitsy ianao goal de ikikiky ianao hoe passe baolina fa amono satria tsy placenao no mamono baolina fa ny placenao miandry arato ny placen'ny attaquant mamono baolina raha ohatra ka zay ny azahoantsika asianao anazy fa tsy hoe akory hoe rehefa mamono baolina le attaquant de le attaquant rery no mandresy rehefa mamono baolina le attaquant de miara mandresy ianao na goal ara ny placenao zany hoe ny effort ataonao zany tokony hanosika an'ilay baolina hoentinao makany amin'ilay arato na le tanjona tianareo roa tratrarina amin'ny fiainana zany hoe amin'ny fotoana zany ianao miresaka mifamaly amin'ny olona miaraka aminao de tokony ohatra ny olona anankiray manao remarka ao anatina matcha ianao ohatra ny olona anankiray manao remarka ao anatin'ny matcha ianao zany hoe mahita ny faiblesse ny adversaire ianao de miresaka manokana amin'le ekipa anao zay mpifanandrina aminazy hoe ohatra zao anaovana an'io de tsy matazona anao tsony io zany hoe tsy ianao no namitaka an'le olona mitondra an'le baolina fa ianao kosa mitondra ny anjara brikinao zany hoe au lieu de tokony ny akabetsahany manko zao au lieu de tokony hitatara ny point faible an'le adversaire ny amin'ny ekipany izy de manapepy ny ekipany ray zay io velesy de tsy vitan'la zao velesy de tsy vitan'la azonao au lieu de tokony sitina miakatra ianao lasa manepotra midiny ianao ao anatin'izay zavatra zay ny ianao zany ve de averina foana mato le izy tsy vitany de tsy tadidiny le izy zay amin'ny maekipa anao anazy de mila ampinao izy hoe ohatra zao indray ianao fa tady ananan'le izy azonao mila atosika eo miakatra izy fa tsy tominao midiny satria ekipanao io eritrereto hoe marary zany le vadinao de ahoana zany ianao zany anao ahoana raha marary mila vonina zany ianao zany nareo manko tsy possible hoe 1.2 lasa mpivady daholo ohatra ny manao baolina zany fa nareo anankiroa ianareo anankiroa io zany ny anankiray goal ny ray de ny anankiray goal ny ray nareo anankiroa io ny anankiray défense ny ray de ny anankiray attaquant ny ray ny anankiray attaquant ny ray de ny anankiray défense ny ray nareo roa io zany mila ao anatinareo zay zavatra rehetrarehetra zay makany amin'le objectif anareo makany amin'le but zay napetraka anareo mivady raha naheno ananteny but zany ianao de tokony mahatakatra sady zany ianao hoe ny kodiarana anisany ampandroso ny tokantranonareo sy ny relation anareo de ny fanananareo tanjona miaraka ao anatin'ilay relation ny fanananareo vision intime ny vision antsika malagasy manko ao anatina relation de mijanona eo amin'le hoe
mba tianana fiara tianokatra grossiste tianana trano tsy ratsy zany fa manana vision au delà n'izany zavatra zany azonareo ve ny zavatra tiako resahana mifamaly sy miady ao anatin'ny tokantrano ary tonga au bord na rupture mihitsy ilay relation satria inona no mitranga efa niditra tao anatin'ilay antsoko hoe ao antsoko hoe inona re zany fiteny anazy hoe le ataoko hoe acceptation fadio no miditra ao anatin'ny antsona hoe acceptation zany hoe nekenao ny kleman'le olona miaraka aminao amin'ny fotoana ianao manaiky ny kleman'le olona miaraka aminao azafady amin'ny fotoana ianao manaiky ny kleman'le olona miaraka aminao dia miempêcher an'ny évolution any ianao amin'izay fotoana izay zany hoe ny fitenenana non zany à chaque fois tsy midika hoe tsy fitiavana ny fitenenana ny olona makasika ny défaut-any dia tsy midika hoe tsy fitiavana fa amin'ny fotoana ianao manaiky efa mamilava iny izy amin'ny fotoana ianao manaiky izy moa efa izy tsy mijangajanga fa ny anazy nitoka ny anazy mba faiblesse ny sasany indray hoe ny anazy izy indray manampy vola foana manampy foana izy amin'ny arabola fa izy moa zany efa maromaro vavy any ivelany any misy olona efa ny accepteny zany misy karazana vehivavy efa nanaiky izy hoe deuxième bureau zany hoe les relations mihitsy no efa mal parti satria maninona ny relation zany ry havana tokony fitaovana anankiray usine anankiray usine de transformation anankiray mitondra ny lasiny vavy makany amin'ny meilleure version ianao zany rehefa miaraka amin'olo anankiray dia misy meilleure version any anatinao tokony mivoaka azonao ve zany zavatra resahako zany